eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely misaotra an'Andriamanitra moa zany isika fa noho ny fahasoavany sy ny famorapony dia izao isika samy nomeny tombonandro avelomana sy iainana tsara toy izao. Manarak'izany fifaliana lehibe ho anay fiangonana refi androndrakely ny manolotra ny arahaba ho anareo tsiraray avy isam-batan'olona sy isan-tokantrano. Ny firariny-tsy hoentinay ho anareo dia izao: engany ka ho tahina sy ho asoavin'Andriamanitra ianareo amin'ny alalan'izao fandarana entinay izao, ka na ianao na ny ankonanao na ny zavatra ataonao dia hisy fitahina sy fohasoavana avokoa. Tsy ho alarivaiko intsony moa zany ny resaka fa avy hatrany dia iroso amin'ny fampianarana isika. Mpanompon'Andriamanitra roa lahy indray zany zay nitonga eto, de tsy izy akory zany fa pasteur Claude Rakotondranahary sy ny tenako pasteur Adolphe Randraina Vravelona. Ka mialohan'ny hitondrana ny hafatra dia hanao vavaka pasteur Claude. Vita ny vavaka de tondra ny hafatra avy hatrany zany izahay, ka ny fampianarana entinay androany aminareo de fampianarana mikasy amin'ny ozina ihany, fa le ozina antsoina hoe ozina mpitondra fahafatesana. Ka dia magnataka pasteur Claude hanao vavaka tompoko. Hiaraka ivavaka sika tomboka anomboka izao fandarana izao. Misaotra anao zay ry tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra, mbola nitahinao ka nahatratry ty andro androany ity indray izay iarahanay miaina sy mijery ny amin'ny teninao eto amin'ity fahitalavitra ity. Nitahinao anie ny fandarana ary mpiaino rehetra izay mandray zao fandarana izao dia amin'ny anaran'i Jesosy handray fahasoavana ane izy ary ho vonjen'Andriamanitra tokoa, hitombo fahalalana ka ho resy lahatra ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka dia apetraka eo an-tananao fanahy masina ny fotoana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amen. De hoentina avy hatrany ary ny fampianarana, ka eno tsara ity zavatra zarainay aminareo ity. Araky nefa nambaratra am'izay de misy ny ozina ary amin'ny karazany. Anisan'ny ozina misy eo amin'ny olona sy eto ambony ty tany ity ny ozina mpitondra fahafatesana. Tena misy izy io fa tsy anganongano na ariararira. Mino aho fa raha anaraka tsara ny fampianarana ianao de ho fantatrao ny tokony ataonao aoriana ty fampianarana ity. Ka ny tompany hiasa mahery hiasa eo fiainantsika tsiraray avy izany ray tondra zao fampianarana zao ny tenako. Eny paster, miresaka amin'ny hoe ozina mpitondra fahafatesana ianao, de afaka mba tena azavainao misy kokoa amin'reto mpanaraka ny fandarantsika reto hoe paster ny fiseho zany atao hoe ozina mpitondra fahafatesana zany eo amin'ny fiainany na eo amin'ny taranany. De voalohany arabaky teny de mitondra fahafatesana eo amin'ny tena na eo amin'ny nofo ny ozina mpitondra fahafatesana. Ohatra zao, mbola tanora le olona, mbola tanora de tanora kanefa de maty, ary tsy olona ray na olona roa na olona telo ihany no isehon'izany ao anaty fianakaviana iray, fa amin'ny akabeny de saiky maty ao anatin'ny fatanorana avokoa ny olona ao anatin'ny mpianakavy, na ny lehilahy rehetra io na ny vehivavy rehetra io na ny lehilahy sy ny vehivavy io. Ohatra zao tantarako aminareo arak'izay misy voasoratra ao amin'ny Samuela voalohany ao toko faharoa. Ianao tsara izy ny voasoratra Samuela voalohany toko faharoa de ny 1:30. Indro avy ny andro zay anapahako ny sandronao sy ny sandron'ny taranadrainao ka tsisy lehilahy ho tratrantitra amin'ny taranakao. De 9:30 nefa
tsy de hofongorako avokoa tsy eo amin'ny ilan'ny atariko izy mba ahapahana ny masonao sy ampalahelo ny fonao ary nytaranako rehetra de ho faty raha vao eritreriny etsao Andriamanitra mihitsy no miteny fa tena fa misy miosina mahafaty tanora io mazava ny teniny hoe tsisy lehilahy ho tratrantitra ny taranakao ny taranakao rehetra de ho faty raha vao eritreriny zay zany ny fisehoan'le ozina mahafaty tanora raha ny tantara nisy moa de nisy zavatra nampalahelo an'Andriamanitra e nataon'ny zanak'ilay Ely mpisorona zay raha ny marina de vokatry zany alahelon'Andriamanitra zany a de niara-ny ozina ny nateraky ty lalahy ity ary tsy naterany ihany fa nytaranany mihitsy zay moa mahatonga any miteny aminareo foana na tamin'ny heriny na tany alobe tany hoe iozina miseho amin'ny fiainatsika zanak'olombelona io nge ka tsy tongatonga ho azy fotsiny am'izao fa misy fototra aniviny foana io e de tam'zany moa ifandraisana taminareo hoe ny fampona sampo zao a de nitondra ozina de nresana tamin'ny heriny any keo hoe misy tena aloka vavan'ny olona milaza fanozonana de manan-kery vetrany inozina iny ary eto indray a fa tsy horesantsika tsy kasika am'izay moa zany ny tena horesantsika fa nanontsy fanao teo natrehan'Andriamanitra zanaky Ely mpisorona de niara-ny ozina de le ozina mitondra fahafatesana no niatra taminy zay miseho amin'ny alalan'ny hoe maty tanora fa akoatr' zany a misy fahafatesana mitovitovy fiseho eo am'le fianakaviana ohatra zao maty ny aretina kanseran'ny nono avokoa ny vehivavy rehetra ho aminy tamin'ny tany am-boalohany aloha de efa ohatrany hoe efa mba efapolo taona mahery tany voatratry ny aretin'ny kansera eo amin'ny nono ny vehivavy tao aminy fa tateoriny andray rehefa mandeha ny andro mandeha volana mandeha ny taona de lasa miaina io taona io hoe any amy telopolo taona andray de efa tratra ary misy ary a voaroapolo taona mahery kely de efa matsapa hoe misy hafahafa eo amin'ny nono zay zany hoe maty ny aretina kansera mitovitovy maty ny aretina mitovitovy e ny fianakaviana na ny taranaka anankiray de zavatra efa nisy any keo ohatra hoe maty ny accident na loza ny olona na taranaka ao aminy zany hoe tsy mba maty le taranaka raha tsy mandalo loza zany zavatra efa nisy daholo zany tratraindrany Pasteur Claude. Ie raha izany fanazavanao zany paster zany a de mitondra fahafatesana ao amin'ny nofo le izy araka ny fanazavanao teo hoe aretina ohatra de maty saiko maty le aretina daholo ohatra ny tenenao teo zao hoe kanserana nono na kanserany an-tranonjaza de eo avao amin'ny taona zay fotoana etsy an'le aretina de maty daholo a zay fianakaviana tratran'izany nazavainao teo any ko ohatra hoe misy any ko tradoza daholo matina accident ary eto de matsiaro paster hoe misy tantarana olona anankiray zay zao niona tamiko tamin'ny taona 3 taona lasa 4 taona lasa petraka any ampita-tafika eny lavidavitra kely n'Antananarivo de ireto fianakaviana reto tamin'izany fotoana zany a zay rehetrarehetra maty tao nomboka tany amin'ny olon-dehibe de saiky accident voana tomobile menjery amin'ny toerana avo maty ohatr'izany dolodolodolo daholo le fianakaviana de ndray andro misy tovolahy kely mbola kely 20 taona sa 7 taona teo eo maty l'accident teo ampita-tafika eo voajisaky ny camion lay zaza de maty tanteraka tsadrano tamin'izany fotoana izany de rehefa nandray fandaharanao tamin'ny onjam-peo anankiray mihitsy reto fianakaviana reto nanomboka nanapa-kevitra hoe tena ozina zany ty satria efa maro no fianakaviana tany aloha no matin'izay aretina fahafatesana vokatry ny accident zay de ity zavatra anankiray tena anisan'ny reny tsikatro tamin'izay satria nde hoentina ho alevina tany mifaritra Matolampy iny lay zaza teny amin'ny toerana zay andevenana azy eny an-dalana iny de mbola nivadika andray ny tomobile zay mitondra andrazan'ilay zaza de enao manazava an'le zeto paster de tena mino zany hoe ozina mpitona fahafatesana mihitsy amin'ny alalan'ny fitrangana loza nazo an'ireo fianakaviana reto ary natonga le reny be tao amin'reto olona reto mihitsy miazakazaka atao tsingonana fiangonana kely tamin'izany fotoana nitondra an'le taranany sy ny zafiny vao tapahana ozina ary ny zavatra hitako koa tamin'izay fotoana zay rehefa natao fanapahana ozina de tena misy ozina ary misy asana hafahafa mihitsy tao amin'ireo olona saorana an'Andriamanitra moa taty arina tsy nisy an'izay tsony tao amin'ireo olona ireo izany ny zavatra anankiray tiako antanina paster hoe
satria ianao zao miteny hoe ny olona ao amin'ny nofo no misy ny fahafatesany fa za ty anontany pastera hoe raha ny zavatra anankiray hitako any ko amin'ny olona de hoe tsy voatery eo am'le toerana ao am'le olona ihany no misy oziny na ny nofo ihany mety misy oziny fahafatesany fa na ny tanonenana ihany ko araha ve pastera mety misy oziny. ia toiziko moa le fanazavana teo hoe tataka ny eo na fisehonyity ozina mitondra eo moa le nambarako teo hoe mbola tanora le olona efa maty fa ty anankiray manaraka ity indray aho fanazavako lay fantaninao a de ity taka zay nisy tao amin'ny tanàny Jeriko. Tao amin'ny tanàny Jeriko zao ohatra de le tanàna mihitsy no nisy ozina mpitondra fahafatesana. Mpanjaka faharoa toko faharoa manomboka amin'ny 520 moa no manambara zay tantara izay. Mpanjaka faharoa toko faharoa 520 de zavatra nitranga tao zany raha ohatra azavany misimisy kokoa fa rehefa avy moa vakiako aminareo le izy de ny olona rehetrarehetra tao zany na tompotany izy na vahiny izy de tsy navany nanaka zany hoe tsy nety nahazo zaza ary zay nitoejaza de afa jaza ary raha ohatra ka nisy miteraka tao dia vitsy tamin'ireo zaza nateraka no hoe mba lasa olona lehibe na hoe tratrantitra fa saiko tao anatin'ny fahazazana de maty avokoa reo ankizy ireo tataka zany zavatra nitranga tao amin'ny tanàna Jeriko. Ary eto de somary manindry kely fa zay tsy fananan-janaka na fahafanjaza na fahafatesan-jaza zay tena ozina mihitsy le izy satria raha nivolaza amin'ny baiboly any amin'ny Exodosy 3:20 zao de mivavan'Andriamanitra mihitsy no efa nametoky hoe tsy isy ho afa-jaza ozy izy ao amin'ny taninao, ho tanterako ny andronao, tsisy tsy teraka eo aminao nalàna vavy eny hatramy biby fiompinao azy. Ka raha mifanohitra am'zany ny zava-nisy de tsy edikevitra fa ozana zany le zavatra tahaka zay nitranga tao amin'ny tanàny Jeriko. Fa ty ihany koa nefa ampatsiarako loatra ny zavatra mitranga tsy hoe fahafatesana teo amin'ny lafiny tena na nofiany nitranga hoe mbola tanora ny olona tao de maty na hoe tsy nahazaza ny olona tao amin'ny tanàny Jeriko io fa hatramin'ny asa fivelomana zay rehetra natao tao amin'ny tanàna io zany de niarany fahafatesana avokoa. Zay ny volazan'ny baiboly. Andonge vakitsika ny voasoratra tao amin'ny mpanjaka faharoa hoe toko faharoa de ny 520 ary ao tsara ny voasoratra mpanjaka faharoa toko faharoa manomboka amin'ny 520 ary ompony natao am'zany tanàny zany tamin'ny Elisy masina ianao ino tsara toerany ty tanàna ity tompoko arak'izao hitanao zao saingy ratsy rano ary ny tany tsy mampahavano nanaka de hoy izy de eo amin'ilay tsy mampahavano nanaka misy fanazavana kely ary ambany hoe tsy mahavanom-boly de hoy izy hitondray lovia vaovao ao ka siosira ao anatiny de nety tany amin'ny Elisy zany ary nivoaka nakany amin'ilay niandoany rano izy de nanipy-sira tao ka nanao hoe zao ny lazainy Jehovah efa natsara ity rano ity ao tsy isy fahafatesana na tsy fahavanony nanaka intsony iseho eto ka dia tsara ny rano mandrak'androany araky ny teny nataony Elisa. Zay zany le zavatra mitranga hoe tsy ny tenan'ny olona ihany akory no hoe hiara fahafatesana satria misy ozina mpitondra fahafatesana eo amin'ilay taranaka fa ny tanàna ihany ko de misy tena misy an'zany tena misy arabaky teny ny tanàna na ny toerana honenana na ny toerana zay hiasana de hitanao io nazo ny mponina tao Jeriko io zao manamarina izany. De etrany koa amin'ny tantara zavatra anankiray fahitako tany andafy no nisehonyity tantara ity eny efa nisy aty koa moa teto Madagasikara fa mba te tantara aminareo zavatra nitranga tany andafy de amin'ny akabeny moa zany ny vahiny ny frantsay ohatra de ohatra tsy te ino zavatra tahaka zany izy tsy te ino izy kanefa lasa eritreritry izy ny amin'ny zavatra nitranga tao amin'ny trano anankiray satria araka ny tantarainy de hoe zay rehetra petraka amin'io trano io
de tsy maintsy misarabady tsy maintsy rava-tokantrano voatsikary mihitsy zany hoe tany aloha tany olona tahako zao ny tompony izy ity de sarabady de voaterina midy le trano mba ho zaraina ny fananana de le olona vidy le trano ndraiky mipetraka atao de sarabady de voaterina midy le trano mba fanamizara fananana de efa eniny ihany zany zavatry zany fa saingy tsy nahoany satria tsy te inoino foana izy kanjo inona ntranga de sarabady ihany ko zany izy taorina zany de to voatoka saina izy tsy te ino izy kanefa tsy maintsy nambarany tamiko zava-nisy satria zany ny zavatra mitranga dikan'zay zany a akoatran'ny olona hoe misy fahafatesana eo aminy de mpanana iny ko zany misy fahafatesana na mitranonenana misy fahafatesana na nitoerany esana misy fahafatesana satria efa nahita teto Madagasikara zao teto Antananarivo hoe zay rehetra nampiasa voly tao amin'io trano anankiray io hoe anao asa varotra de matiantoka daholo tsy nisy nety daholo zavatra nataony tao de ohatr'zany zany ny fisehon'le ozona mpitondra fahafatesana ataoko fa mazava zay fahazavan'zay tompoko raha izany paster hoe misy ny ozona fahafatesana ao amin'ny olona na eo am'le tanàna na ny faritra honenana noho izany zany raha fahafantarako azy pastera de hoe tsy ny olona ihany zany mila fanafahana am'le herina ozony fahafatesana fa na de le tany honenana satria mazava tsara nambarany ten'Andriamanitra tao amin'ny bokyny mpanjaka faharoa zay nivakianao teo hoe na ny olona tao ary de tsy navaninanaka tsy navanim-boly zany hoe nisy fahafatesany tamin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy ka eto de matsiaro anko tantara hoe misy olona ohatra hoe rehefa mivarotra ana toerana anakay de zay olona rehetrarehetra tonga teo tao atamataviny sy ndray ty tantara ity de zao mihitsy ny filazan'le olona tamin'ity piny ity le pi moa tam'izany fotoana somary nanamaivana n'lay zavatra hoe zay olona mivavaka zay efa nitona-bavaka ny zavatra ataonay de rehefa nivarotra teo le olona de zao mihitsy tenen'le olona rehetra manodidina hoe efa maro ihany nivarotra teo fa tsy nisy tafavoaka fa tsy maintsy nodimaina ary miverina tany amin'ny tanàna jenelany fa de matianto ravarava tena potika daholo ny fiainana de namavan'le pi moa zay fa de tsy nitapahan'le oziny tsy nifoanan'le oziny fa de nivarotra teo any izy tamy voaloha somary ohatrany hoe nandeha kely fa tatyariana de nepotika tadidiko mihitsy farany afatra ny tenenjareo tamiko ary de mitondra 40 millions izy a mba hivarotra teo fa ny hita de zao matiantoka nody tamy tanam-polo arabaky teny izy misy any ko toerana hitako hoe zay mipetraka rehetrarehetra am'le tanàna de tsy mahavanina zazamena zany hoe misy ozona mihitsy tena mitondra fahafatesana zaza tao dia tsy mahavaninanaka ka hoe apastera hoe raha izany zany tsy ny olona ihany zany mila fanafahana amin'ny herina ozina ny fahafatesana fa na ny tanàna honenana mihitsy any koa ara de misy an'zany iaka marina be mihitsy zay e zao foana zany tiako ambara aminareo a mpanaraka ty fandarana ity ny ozina misy ary amkarazany le ozina ka raha mahatsapy anao fa misy fisehon-javatra hafahafa tokoa eo aminao eo am'le naterakao eo am'le tararakao na ihany ko hoe efa nandre zavatra hafahafa ianao tany aloha tany tam'ireo ray aman-dreninao piratapo am'y ray aman-dreninao na amin'ny ray aman-drenibe anao na piratapo am'y ray aman-drenibe anao de aza mangatakandro a fa mila fanafahana ianao hoe ny tenanao zany a mila fanafahana de tantaky zany ko eo amin'ny asa fivelomana na amin'ny zavatra atao rehefa nisy zavatra tsapanao hoe misy hafahafa de aza mangatakandro fa mila tapahana sy mila foana azy zany ny mamitaka ny olona mantsy de izao hoe ohatrany hoe rehefa tonga mpino kristianina izy a de mionona hoe foana ho azy zany ozony zany fa io oziny tsy foana mihitsy io raha tsy tapahana sy foanana olon'Andriamanitra ke ny olona ato amin'ny tanàna Jeriko e olon'Andriamanitra reo fa tsy hoe olon'izao tontolo zao na jentilisy fa inona nitranga le ozina zay tonon'ny Josoa tany aloha be 500 taona tany aloha tany a de nanakely satria tsy mbola tapahana le ozina tsy mbola mifoanana le ozina ary zay no mahatonga amin'ny teny hoe mahavoafitaka ny olon'Andriamanitra maro zay zavatra zay tantara aminareo zay mpanaraka ty fandarana ity aho a fa tsaroko mpivavaka ao amin'ny fiangonana misy ahy ty olona ity efa nanolo tena ho an'i Jesosy izy de tsy nahoana zay le ozina nisy teo amin'jareo satria izy nanolo tena ho an'i Jesosy reto fianakaviany niaran'le ozina
tsy mbola nanotena ho an jesosy de nieritreritra izy hoe tsy miatramika any ko zany ozony zany tsy miatramika intsony satria za fa nanotena ho an jesosy ka le ozona nisy tamin'izy ireo de hoe le ozona mahafatanora zany hoe tsy mihoatra ny efapolo taona zany izy menakavy de maty kanjo inona najoany tiramatoa ity milohny antsaniny efapolo taona de efa mipirisaiky maty teny fipirisaiky maty narary izy de isika marary dia eo mba avoana fahafatesana de tamin'ny faran'zay moa rehefa sitrany izy de nresaka tamiko de teo no nafantarako hoe misy ozona mahafatanora amreto am'ty vehivavy ity fa no famirapon'andriamanitra no tonga tsy maty fa raha ny tena marina tokony efa maty izy de nataoko moa fampianarana fampahiresana de nivavaka ho azy de nitapahako ny ozony de isaorana moa an'andriamanitra fa dia nitsany efapolo taona fa tsy maty izy de pasiany lavitra ny fa efapolo taona tsy mbola maty izy ary maraka kehitriny de mbola verinaina somatsara izy de nisy fotoana moa nivavaka ho any zanany any ko aho mba tsanakely eo am'le taranany ty ozona mpitondra fahafatesana lay atao hoe mahafatanora ity fa ity koa ny zavatra anakiray any ko ary zay mahatonga am'teny hoe aza mamita tena mihitsy isika mpino kristianina fa rehefa tsapanao fa misy zavatra hafahafa tany alohabe tany na teo amin'ny reo fianakavianao de aleo foanina sy tapana le ozona fa tsy avela mita misy eo zay no voatoka saina satria nisy fianakaviana anakiray zay zao nanatona ny azy indray ny fiseho le ozona mpitondra fahafatesana eo aminy de zao raha vo manampitanina vo efapolo taona maherikely izy de tonga de misy faharavana amy zavatra zay ataony de le fivelomana misy fahafatesana ary le faharavana sy fahafatesana de tena zava-doza fa tsy hoe mandeha tsikelikely fa vetivety kely tonga de faran'zay mahanitra le zareo de hitany hoe miaran'zany reo fianakaviany teo aloha de mba tatarainy tamiko zavatra zay de nivavaka ho azy de tsy haiko moa zay tena fiainandreto fianakaviandreto na no amavany kely izy na ohatrany hoe tsy tena tapaka le ozony fa raha vo nanomboka nanitsaka ny fa efapolo taona maherikely tory zareo dia tapoka be nandodina azy ny faharavana ary zay faharavana nandodina azy zay no antony natonga azy nanatona ary nitaraina tamiko hoe misy fisehoan-javatra tak zao pastera ao aminay ka matahotra zahay fandrao le nahazo amin'ny fianakaviana teo aloha no azo anay ihany ko satria ohatra tena tsy raposina nisy fitenana be mihitsy teo my fari-piainana so ihany moa fatoka saina ary zareo rehefa de nivavaka ho azy nanapaka le ozony soran'andriamanitra fa dia tsy nilatsaka fari-piainany fa am'izao tsika am'teny zao miakatra ny fari-piainana profo zany fa tena misy ny ozony ka tsy azo mavanina mihitsy io ary mila fitapahana sy foanana vo tena foana tsy hoe ho amin'ny olona intsony ataoko fa mazava amitsika angamba zay fanazavana netinay my rahalahy mikasiny amy fisiny ozona mpitondra fahafatesana zay mila tapahana io tompoko ary mila foanana io mba tonga ny anao ho tsara fehafara ratry zay sanytain'andriamanitra koa tompoko ia de ny zavatra mety ho hita sy tsikatraiky amity ty pastera maro ny olona efa mivavaka fa manana am jesosy fa tena miditra am-piangonana tokoa ary mahatsapy izy ankehitriny hoe tena ao aminy zay ozona mitona fahafatesana zay na amin'ny aranofo hoe mamono amin'ny lalana retina mitovitovy na tsy misy tratrambotra arak'ilay fanazavanao teo mihitsiny zay taranaka rehetrarehetra atao amin'rareo na tradoza matetika de mitondra makany amin'ny fahafatesana na le tena tsy mahavany zavatra indrindrindrina ny fanazavan'ny pastera farany teo hoe tena mitotongana mitotongana fari-piainana atsy mijanona raha tsy rava tanteraka hoe tsy mahavanina ninino ohatran'ny olona atao jeriko mihitsy resy lahatra izy ankehitriny zany hoe tsy mionona fotsiny amin'ny mampivavaka tsy onona fotsiny efa molona manana an jesosy fa tena hoe teo afaka eo ambany fanapahana zany izy zany izy pastera inona koa sary ny tokony atao satria zay foana moa matetika zany somary malitikitika ny olona ary ametrahako fantenan'ny pastera foana hoe raha ohatra ny olona resy lahatra hoe misy ozony eo aminy teo afaka izy de inona kay pastera ny dingany tokony rosony so ataony am'izay fotoana izay midingana aloha de mazava be tsy maintsy tapahana tsy maintsy foanana io fotony mihitsy le ozony hitanao zao zava-nisy tao amin'ny tanàna jeriko
fa efa ela no misy ny tanàna efa be dehibe ihany reo mpampon'andriamanitra nandalo tao amin'io tanàna io fa dia nitoy ihany niakon'le ozina tany zay notonono josoa tany 500 taona lasa tany fa tateo reny rehefa tena tonga saina le olona de nanatona ny elisa mpampon'andriamanitra ny tarainy de inona ho ianao no nataon'ny elisa mpampon'andriamanitra satria nitaraina le olona nazava tam'le mpampon'andriamanitra ihany ko zava-nisy tao amin'ny tanàna Jeriko de nakany am'ilay fototra nisy niozina mihitsy izy nakany am'ilay niandohan'ny rano de tany izy io ny voasoratra e ary nivoaka nakany am'ilay niandohan'ny rano izy de nanipisira tao ka nanao hoe zao ny lazain'i Jehova efa natsara ity rano ity ao tsisy fahafatesana na tsy vavananaky intsony iseho eto na tsiponytao zany le sira de iny zany no fomba netiny nanapahany an'le oziny nanaofanany an'le oziny tao amin'ny tanàna Jeriko de rehefa vita zay de io lazain'ny baiboly io hoe nanomboka teo de tsara ny rano tao amin'ny tanàna Jeriko tsisy intsony tsy vavanonanaka tsisy intsony tsy fetezana tam'izay asa natao ka tsy maintsy tapana sy foanana fa akoatran'izay anefa io moa efa rasako matetika aminareo mpanaraka fandarana hoe mila manana an Jesosy ianao ho tomponao sy mpamonjy anao ary mila manana an Jesosy vela ao anatinao ianao ary mila manapa-kevitra ianao fa anaraka an Jesosy amin'ny androm-piainanao rehetra tsy vadika aminy tsy emitra mihitsy anao fa tena nompo azy amin'ny fonao manontolo de ny faharoa de araky nambarako tamin'ny elina ary tiako mafisina ihany le izy fa ndrao misy manao tsirambona misy manamaivana mila manao fifonana ianao ny amin'ny antony natonga ny ozina io nisy teo aminao na teo amin'ny ray aman-dreninao na ray aman-dreny benao ary ao anatin'ny vavaka fifonana de minosy matoke fa Andriamanitra de mamela heloka tsika kristiana nge manatobo manokany noho ny am' Jesosy de tsy mitaredretra mihitsy ho Andriamanitra tompo io fa avy hatrany de mamela heloka izy rehefa tena mety ho fahotana mety ho fahadisoanao ianao ka atao zava-dehibe mihitsy a zay vavaka fifonana zay de ao anatin'ny vavaka fifonana io de lazao amin'ny tompo hoe manomboka amiko Andriamanitra eo de tsy anakery intsony ny ozina mpitony fahafatesana fa taranaka vaovao ny taranako tantara vaovao ny tantarako ary fanampy zay a de manentana anareo a fantatro fa ndraindray amin'ny akabeny ny olona ohatrany tsy mahatoky ny tenany loatra de hoy zahay hoe tsara aminareo ny miona aminay manokany eo ny tenako eo ihany ko patera Claude zay afaka mandray anareo afaka mivavaka ho anareo ary rehefa manatona anay ianareo de mino fa hiasa amin'ny alananay Andriamanitra ny tombotsy to mba anafaka anao am'izany ozina mpitony fahafatesana zany ary tsy ny ozina mpitony fahafatesana ihany fa na inona karazana ozina mety mitranga eo amin'ny fiainanao de akoatran'izay a everiko zava-dehibe izy ity fa ndraindray moa tsy azon'olona olona loatra hoe inona loatra mahatonga andreo paster reo a tsy mitsatra manasa anay mba amonjy fotoam-pivavana zay ataony tsoroko aminareo ry havana fa ny famonjena fotoam-pivavana nge ka misy herin'Andriamanitra manafaka ao olona aminarivo n'olona vavaka ao amin'ny fiangonana refia androndrakely reo olondreo tsy ary hoe ho vitanay mpanompon'Andriamanitra ny mivavaka ho azy na mametra tanana aminy fa izao mamonjy fotoam-pivavana izy ary ao anatin'le fotoam-pivavana zay hatreny de misy herin'Andriamanitra manafaka ary tsy vitsy amin'ny olona no natsapa zany fanafahana zany ka zay mahatonga anay tsy mitsatra manasa anareo hoe tongava tompoko raha tsy afaka miona aminay ianao de tongava tompoko fa ho famonjenanao zany indrindra fa am'izao vaninandro zao a aza mangataka amitsony ianao ady amin'ny oziny ty resaky ity no zany tongavy ianao a fa soanao zany ka dia matoka fa ny tompo hita ny tompo hiasa eo fiainatsika ka dia anokana fotoana ny vanavavaka tsika patera Claude a de vita ny vavaka dia farana moa zany ny fotoany niarantsika teto ka dia tiako akipinao masonao raha afaka mandoalika moa anao de mandoly mihitsy fa ny tompo hiasa vavakytsika ry tompo Andriamanitra raiky malala raiky masa zay miandanitra misaotra fa afaka nitondra fanazavana tamin'ny olona tamin'ny alalan'izao fandarana izao zay mirahalahy ko de mamindraha fo am'ireo olondreo anao Andriamanitra tsy tompo aoka mangy an'ireo olondreo anao ary ikasik'azy koa niozina mpiteny fahafatesana
eo am'ireo olondreo na inona karazana foanako amin'ny anarany Jesosy Kristy, foanako tsanak'ery, tsy efa na inona inona matoky ao Andriamanitra eo, fa hiasanao androany ka ho fiainana vaovao ny fiainan'ny olona zay nandrianay tamin'ity androandroany ity. Tsofoko rano ny olona rehetra ho tahiny sy ho asoavina ka ho tsapany eo fiainany zany sodrano ataonay zany, ary ny taranany ihany koa dia ho tafita lavitra ho fideranany voninahitra ao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo, amen. Zay zany fotoana niarahany amin'ny rahalahy taminareo tompoka dia manao mandra-piama veloma tompoko amin'ny herin'iray. Tain'Andriamanitra tompo. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarahana fiangonana Refi, Androndrakely.